Miarahaba tompoko lahy sy tompoko vavy dia mbola kafaliana hatrany indray no alohananao ary ny mety toetry ny andro ho an'ity faraparan'ny herinandro ity, izany hoe ny alarobia, ny alakamisy sy ny zoma. Ao anatin'izay ary dia araka ny tahantsika amin'ny sary misy tangoron-drahona ato atsinanan'ny nosy ato sy amin'iny manakaiky ny faritra avaratr'andrefana nosy iny, izay zany no andrafitra ny mety toetry ny andro raha ho any avaratr'andrefana, izany hoe ny talio raha ny marimarina kokoa. Ao anatin'izay koa dia misy ny filazana mahakasika ny fampiatsahan-dro-tsakorana ho an'izay makany amin'ny faraparan'ny herinandro izay aty amin'iny morotsiraky ny faritra Melaky sy ny faritra Menabe iny tokony hitalina arak'izany noho izay ampiatsahan-dro-tsakorana izay ny amin'iny toerana voatondro iny. Ho an'ny toetry ny andro ary raha ny rapitsa maraina dia misy zany sisa norambaratra amin'iny morotsiraky ny Soalala sy ny morotsiraky ny faritra Melaky iny, torak'izany ihany koa dia amin'ny morotsiraky ny faritra Atsimatsinanana mandraondraona kosa any amin'ny faritra sisa. Raha ny tolakandro dia ahitana izay olana talivon-drahona mety anakotroka izay avokoa ny faritra maro manerana ny nosy akoatran'ny morotsiraky ny manodididina ny Ampanisy amin'iny faritra Androia iny. Raha ny vinavina ho an'ny maripana kosa indray dia somary nilatsaka amin'ny ankapobeny dia amin'ny faritra ampovoantany manodidina ny 2 ka hatramin'ny 7 izay ny ambony indrindra, 3 ka hatramin'ny 1 ny morotsiraka Atsinanana raha toka 7 ka hatramin'ny 4 ny morotsiraka Andrefana, ny mafana indrindra dia Antoliara 4 degré Celsius. Toy izay toetry ny andro izay ihany raha ho any alakamisy misy hatrany ny oram-baratra ny tolakandro ho an'ny faritra maro manerana ny nosy akoatran'ny morotsiraky ny faritra Atsimo Andrefana sy amin'iny faritra Androia iny hatrany. Raha ny vinavina ho an'ny maripana moa dia mbola nilatsaka 5 ka hatramin'ny 9 dia amin'ny faritra ampovoantany, 3 ka hatramin'ny 30 ny morotsiraka Andrefana ary somary nilatsaka 9 ka hatramin'ny 7 amin'iny morotsiraka avaratr'andrefan'ny nosy iny, 30 dia amin'ny faritra Toliara, ny mafana indrindra zany 30 degré Celsius any amin'ny faritra Sofia. Amarana ny toetry ny andro kosa ho an'ny zoma dia ahitana oram-baratra saika amin'ny lerana nosy hatrany akoatran'ny faritra Atsimo Andrefana sy ny faritra Androia no maina ifandimby rahona sy ny masoandro. Ny maripana dia 5 ka hatramin'ny 9 ny faritra afovoantany, 30 eo dia morotsiraka Atsinanana, 20 ka hatramin'ny 30 morotsiraka Andrefana, raha ny mafana indrindra dia 30 degré Celsius any avaratra kosa ny faritra Sofia no ahitana izay. Makasika faritondrivotra indray ary dia ambany amin'ny ankapobeny tany faritondrivotra teto Antananarivo renivohitra, ambany fetrany Amesa avokoa ny rehetra voaray. Raha ny mandrafitra ny toetry ny andro ao anatin'ny 3 andro avy no jerena kosa dia vinavinaina hijanonao ambany hatrany ny tany faritondrivotra eto Antananarivo. Makasitraka anao indray nanaraka an'izay hatramin'ny farany manasanao manaraka hatrany veloma tompoko.